Ny devoly dia tsy afaka mamaritra anao zany raha tsy misy zavatra ahafahany miditra ao anatinao. Raha mbola tsy abonné amin'ny pejy ianao dia manasa anao isabonné amin'ny pejy mba ahafahanao mahita vidéo tahaka izao isan-kerinandro, satria isan-kerinandro izahay dia mamoaka vidéo tahaka izao anoroana hevitra anao. Noho izany Fantaro Ny Fahalemenao. Izay indray jerentsika ao anatin'ity vidéo ity aza miala ary manasa anao hanaraka an'izany hatramin'ny farany ao aorian'ny générique. Fary miarabanao indray tafaverina ao anatin'ny pejy mitsanganaka miazava. Mino izahay fa salama tsara ianao manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsiraray avy. Mankasitraka anao hatrany manaraka hatrany ny pejy mitsangana ka miazava. Fantaro Ny Fahalemenao. Ny zavatra malava anao ihany no isintomany devoly anao. Raha tia lehilahy ianao, raha tia vehivavy ianao, dia izay no andavony anao, dia izay ny fakapanahy andavony anao. Raha mora tafalatsaka amin'ny vadin'olona ianao dia andefasa amin'ny vadin'olona ianao mba handavona anao. Raha mora tezitra amin'olona ianao dia andefa olona izy atezitra anao ka lasa maloto lava ny fonao. Noho izany ny fakapanahy dia tsy lavitra. Zavatra mora mahalavo anao ihany no alefan'ny satana amin'ny tehana anao. Androany ary fantaro dinio hoe inona ny zavatra mora melezan'ny devoly atsika. Hatramin'izay angamba ny ianao mieritreritra niarina nefa tsy mety tafarina mihitsy, satria miarina kely dia lavo, miarina kely dia lavo, satria efa fantatritsika zany ny secret hoe zavatra tianao, zavatra mahafinaritra anao, izay ny faiblesse-nao dia eo ny ararotiny anao. Miezaka tena hanompo an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ianao nefa tsy mety tafarina mihitsy, fa ohatrany hoe lavo zany foana. Ny antony dia izao, satria mbola tsy nandinika ianao hoe inona ny fototra mahatonga anao lavo foana, hoe inona ny zavatra mora mandavo na mety efa nandinika ihany ianao fa tsy nirarahinao hoe aika ity zavatra tia ny mandavo foana. Rehefa voadinika ao ny fahalemenao dia moramora aminao ny mandinika ny tenanao ahafahanao mibebaka dia hibebaka ianao. Noho izany torotoro ny fonao hitady famindrapo eo anatrehan'Andriamanitra, hibebao ary tsory amin'Andriamanitra ny zavatra mandavo anao. Ny atao hoe mibebaka raha nakaty amin'ny havia ianao dia makany amin'ny havanana, tsy miverina ny amin'ny havia intsony, tsy manao an'ilay izy intsony zany. Mila fantarinao izao fa tsy handatsa anao Jesosy ary tsy haneso anao izy, tsy hanidiny fony aminao izy fa mandray anao amin'ny tana mitiavana. Ary raha hiaika ianao fa mpanota ary hibebaka eo anatrehany dia handray anao izy. Noho izany manapa-hevitra mandraisa décision hoe tena vonona hisaraka amin'ny fahalemena. Rehefa tena tapa-kevitra isika dia hanampy antsika ny tompo. Farany tsy vita ny herin'ny tenantsika izany fa mila ny fanampian'Andriamanitra isika, mila ny fanampiany fanahy masina isika. Angatao fatratra ny fanahy masina hanampy ianao. Ny fanahy masina no hanampy sy hanafaka antsika. Ny Baiboly dia milaza ary ny tompo izany fanahy izany, izay toeran'ny fanahin'ny tompo no misy fahafahany. Tsy maintsy afaka ianao. Rehefa fantatrao ny fahalemena mora mahazo anao ka vonina hiala amin'io ianao dia tsy azon'ny devoly tazomina intsony. Mety mandalo fakapanahy ianao fa tsy ho lavo intsony. Mahereza, tiava vavaka, miverena indray amin'Andriamanitra, mibeba, aiza mijanona mialika eo amin'ny fahalemena, fa mivonona foana anao ny sitrapon'Andriamanitra. Raha nafinaritra anao ny vidéo dia aiza misalasala amin'ny-like sy mi-commenter sy mi-partager. Manome fotoana antsika amin'ny herin'ny androany indray. Veloma tompoko.